tsarovy teny tsotra kanefa mifono hevi-dalana tsarovy manasanao anaraka zany hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana falindray tafahoana amintsika rehetra natrahatra ity maraina vaovao ity. Asa tsy haiko resy lahatra miaraka amiko venao fa tena fitiavan'Andriamanitra manokana no maheto antsika ankehitriny. Ny fahasoavany mahatalanjona no mbola ahafahantsika miaona amin'izao ora izao ka dia miarabanao tsikitsiky ary andeha hifanovam-pahatanana isika ho marika izany fihaonana izany. Dia ry araka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra ray eo petraka indray eo am-pelantananao izao fotoana izao izay isaorana ianao tamin'ny fitantanana rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay. Misaotra tamin'ny famondram-po sy ny fahasoavana. Ary ankehitriny dia misaotra ihany koa ny amin'ny famelan-keloka izay omenao anay, omenao ny mpiaino ihany koa. Raha andinika ny teninao ary izahay dia aoka ny fanena masina ho aminay. Ary aoka hanjaka ao am-pon'ny tsirairay avy ny fiatananao mba hanenika ny fonay sy ny tokantrano izay misy anay. Naraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny andininy natao tadina dia amin'ny Josoa 4 ka ny andininy 7:20 so 7:20 somary lava le izy fa izao andeha mba iarahantsika manao indray ankehitriny. Fa nataon'i Jehovahandriamanitra reo maina ny falehan'ny rano Jordana teo anoloanareo mandra-pitanareo. Dia tahaka nataon'i Jehovahandriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo alohantsika mandra-pitantsika mba ho fantatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehova ary mba hatahorana ny Jehovahandriamanitra reo mandrakizay. Mahery ny tanan'i Jehovahandriamanitra, mahery manana fandavan-tena andray ny tanan'i Jehova. Josoa 4 no hojerentsika amin'ity androany ity. Rehefa fantatsika hoe tafita ny on'ny Jordana ny olona rehetra amin'ny andininy 1. Ary rehefa tafita ny Jordana avokoa ny olona rehetra dia Jehova dia niteny tamin'i Josoa indray. Mahafinaritra, tafita ny olona rehetra. Teko ihany koa raha mba ho tafita amin'ny Jordana ny fiainanao ianao. Mba tiako mba samy ahita zany fifaliana mahatafita antsika amin'ny on'ny Jordana ny fiainantsika izany isika tsirairay avy. Dia natsonina nasaina nalaina ny lehilahy 12 teo amin'ny fokon'ny Israely. Dia nasaina naka vato 12 teo afovoan'ny Jordana. Dia natsona ireo lehilahy ireo amin'ny 15 dia mandehana eo alohan'ny fiaran'i Jehova ianareo ka samy manainga vato iray avy any an-tsorony mba ho famantarana eo aminareo zany amin'ny 17. Dia ho lazainareo aminy tapaka ny rano teo alohan'ny fiara fanenken'i Jehova raha nitany Jordana ny fiara. Dia ny fahatserovana mandrakizay ny zanak'Israely. Ho fahatserovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Ny tanjony reto vato reto zany dia mba ho famantarana izay maneho ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany ka nitana teo ny Jordana. Ilay vato dia famantarana hitan'ny maso maneho fahamarinana ny amin'ny fidiran'Andriamanitra antsehatra. Andriamanitra dia fanaon'Andriamanitra mametraka zany famantarana izany. Ohatra izay hitantsika tsara ny havana ohatra dia maneho an'izany famantarana fanekena fa tsy hanisy safodrano intsony amin'ny tany Jehova. Taditsika tany Egypta ny raha teo amin'ny tolam-baravarana sy tao am-baravarana dia natao hoe famantarana ihany koa mba hahatonga izay rehetra misy azy tsy voaringana. Fantatsika ihany koa fa ny sabaty dia nataon'Andriamanitra famantarana ny famorona izay nataon'Andriamanitra izao ny tontolo izao ary natrain'Andriamanitra mba ho tsarovana ho amin'ny masinina izany. Zay ny hoe tsarovy. Ilaina zany ny fahatserovana. Eto dia le vato natao mba ho fahatserovana ny famantara izay mampatsiahy ny taranaka faramandimy rehetra ny fahagagana ny amin'ny ampitana ny on'ny Jordana.
nasaina natao zany mba hatserovana ny fitantanan'Andriamanitra, ny fidiran'Andriamanitra teo amin'ny fiainana tsirairay. Tsy hoe mamerimerina fahagagana fotsiny Andriamanitra, fa tena mametraka izany ho fahatserovana mampatsiahy ny asa lehibe nataon'i Jehovah, zay midika hoe mahery ny tanan'i Jehovah mba hamonjeny ny zanany. Ka raha manontany ny zanakareo, manontany zanakareo, inona no antony zao? Amin'ny andininy faha 120 dia niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe raha manontany ny rainy ny taranakareo any amin'ny andro ho avy hoe inona ny antony ireto vato ireto, dia ambarany aminy hoe tamin'ny tany maina no hitan'ny Israely ity Jordana ity. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitra reo maina ny falehany rano Jordana teo anareo mandra-pitanareo. Ry mpiara-midinika namana, tsy voatahiry velona ny finoanan'Andriamanitra raha tsy nitaranaka tsiraray avy no mahatsiaro ireny asa soa lehibe nataon'Andriamanitra teo fiainantsika ireny. Tsy voatahiry ny finoana raha tsy isika no mahatsiaro. Eto dia tarihiko ianao, inona re no mba fahatserovana mamy teo amin'ny fiainanao ka nahatsapahanao manokana ny fidiran'Andriamanitra onjehitra teo amin'ny fiainanao? Inona re ny fahatserovana tena azonao hoe tena nitsapaitanana ka naharesy lahatra anao fa tena teo Jehovah teo amin'ny toe-javatra io? Saintsaino zany androany fa hampahery anao, saintsaino zany androany fa hampitraka anao, saintsaino zany androany fa toy ny vy miaina manosika anao anao zavatra mahafinaritra indray amin'ity tontolo andro ity. Tsarovy ny asa mahagaga zay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Asaiko mahatsiaro an'izany ary ianao, asaiko misaintsaina zany raha amarana antsika izao fotoana izao, ka dia hoentsika ambavaka izany dinika ny fanaovantsika ankehitriny izany. Andriamanitra raina eo, indreto kosa efa mahatsiaro ireo fitantanana nataonao teo amin'ny fiainanay, samy nanana fanandramana manokana ny tsiraray avy, dia nomenao ireny fahatserovana ireny. Eto ihany koa dia nisy famantarana izay nomenao mba hatserovana ireny soa nataonao ireny. Ny irinay Andriamanitra, ny fahatserovanay an'izy ireny dia mba hahatonga anay hitraka, hahatonga anay hahery, ary hahatonga anay hiroso mandrakariva amin'ny fanarahana anao, satria mahery ny Andriamanitra zay ivavahanay, mahery ny tanan'i Jehovah ka tokony ho fikirinay. Dia aperak'ampelantananao ary ny tontolo andro zay ho diavinay, ny vavaka tononona sy agnatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristo. Amen.